Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity zoma faharoapolo ny volana desambra ity. Ny rahampitso fahamarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe fantatrao izy. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny Jaona 4:10 andiny 4 ka hatramin'ny 5. Mivaky toy izao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fantatrao ny lalana makany amin'ny toerana alehako. Fa hoy Tomasy taminy, Tompoko, tsy fantatray izay alehanao, ko ataonay ahoana ny fahafantatra ny lalana? Ny Tompo Jesosy, taloha kely ny nanombohana azy tamin'ny hazo fijaliana, dia nihaona tamin'ny mpianany, dia nilazany fa handeha ho any an-danitra izy. Nalahelo izy ireo noho izany vaovao izany. Fa nampionona azy ireo Jesosy ka nanao hoe, handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay toerako no itoeranareo. Fantatrareo ny lalana makany amin'izay alehako. Jaona 4:10 andiny 7 sy ny 4 izany teny izany. Maro io ny fiteniny, fohy sady tsara. Mampiseho anao ny toe-tsain'ny mpampianatra. Hoy izy hoe, fantatrareo ny lalana makany amin'ny toerana alehako. Fa Tomasy, izay nihevitra araka ny nofo, dia nanao hoe, Tompoko, tsy fantatray izay alehanao, ko ataonay ahoana no fahafantatra ny lalana? Lalina ny valitenin'i Jesosy taminy. Hoy izy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Jaona 4:10 andiny 5 izany. Valiteny iray izany. Niteny tamin'ny alalan'ny fanahy Jesosy, ary ny valiteniny dia azo inoana fa nahatonga ny Tomasy ho sahiran-tsaina kokoa. Satria Tomasy dia nivohevitra tao amin'ny nofo. Hoy Jesosy ao amin'ny andiny manaraka hoe, raha nafantatra ianareo dia ho nahalala ny ray kokoa. Ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Mahavariana izany. Maro fa Jesosy tsy niteny hoe, eny ry Tomasy, manomboko izao dia hiezaka hampahafantatra ny ray aminareo aho. Tsia, fa hoy izy, fantatrareo izy. Izany ny fomba tia no fisainanao. Tsy tia ny hifamaly sy hanambara ny tsy fahampian'ny fahalalànao. Valio amin'ny fanahy. Milaza ny Baiboly fa manana ositra avy amin'ny iray masina ianao ary mahalala ny zavatra rehetra. Ao amin'ny Jaona 1:2 izany teny izany. Aleloia! Ny Tompo efa nilaza fa fantatrareo ny ray. Koa lazao hoe, eny Tompoko, fantatro izy. Isaorana ny Andriamanitra. Rehefa manaiky sy manamafy ny teny toy izany ianao amin'ny fotoana fohy, ny fahalalan'Andriamanitra dia hitombo ao amin'ny fanahinao, ary ahita ny fahamarinana ianao. Tsarovy fa izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izay lazaina aminao dia fahamarinana. Raha nilaza izy fa mahafantatra azy ianao, dia izay ny fahamarinana. Ambonin'izany dia nilaza koa izy fa nomena anareo ny ahalala ny zava-miafy ny fanjakana. Matthieu 7:10 andiny 1:10, Luka 20 andiny 10 no misy an'izany ten'Andriamanitra izany. Ary anisan'izany ny fahalalana ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Aleloia! Asaiko ianao amerina an'izao vavaka ho tononoko manaraka izao amin'ny fandresen-dahatra tanteraka. Misaotra anao ray, fa nasehonao ny tenanao ao amin'ny alalan'i Jesosy Tompo sy ny fanahinao. Lazaiko ampahatokiana fa mahalala anao aho, ary mandeha amin'izany fahamarinana izany mandrakariva. Io fahalalana io dia manova ny fiainako, ny faneraseraako ary ny fifandraisako. Mandeha toy ny mpandresy aho, ary mitombo ny fahasoavanao amin'ny fiainako noho ny fahalalako anao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao Tompoko. Samy hitahin'Andriamanitra avokoa isika rehetra.